lany voizana ny amin'ny hoe malagasy iray. Ka rehefa malagasy iray moa zany ny inona ny olana sa mbola miverina andreo hoe Antananarivo irery ve ny Madagasikara. De eo koa no mipetraka zay, de eo koa le hoe ahoana ny aty amin'ny faritra mikasika an'ireo bus ireo. De tsy maintsy jerena ihany koa amin'ny lafiny lojistika satria ho tonga any ihany ny bus fa ahoana koa ny fampandehanana azy satria mety fampitadavana ihany koa ny solika ny mpamily sy ny sisa. Satria zany mety ady hevitra mety misokatra fa amin'ny lafiny anankiray Antananarivo renivohitra Madagasikara ary eto daholy ny malagasy rehetra na avezana no fokotanina faritra ny avinya everina fa tsy de misy tokony ho ady hevitra hipetraka loatra. Mety faux débat ny hoe ahoana ny Antananarivo mikasika an'ireto bus photon reto satria zanaka malagasy rehetra na avezana no mitaingina an'io zany raha amin'ity fanadinana ity. Ankoatra ny ataontsika hoe famoahana an'ireo bus ireo dia eo ihany koa ny nanapa-kevitra ohatra ny amin'ny fididinan'ny tanàna Antananarivo fa ho sokafana ireo zaridaina. Ireo zaridaina eto Antananarivo zany Anosy, ireny Analakely sy ny sisy reny zany mba ahafahan'ireo mpiadina miala sasatra kely amin'ny fotoanan'izany amin'ny atoandro. Mety isakafoanana zany mety amerina faraparana ihany koa ny lesona mba isian'ny fifatoana mba tsy tebotebo makaty sy makaroa. Ary de maimaimpona fa ilainy koa moa zany mba nanirin'ny olona ny mponina eto Antananarivo indrindra fa ny mpiasa sy ny mpianatra mba hanokafana an'ireny zaridaina ireny eo anelanelany amin'ny 20 ka hatramin'ny 2 ora tolakandro eo zany mba ahafahan'ny mpiasa mba makamakaina kely, ny mpianatra eo ampiandrasana ny fidirana amin'ny tolakandro ihany koa satria betsaka ny toeram-piasana manodidina nisy an'ireny zaridaina ireny fa mbola tsy tena nisy fanapa-kevitra raikitra moa zany amin'izany satria mbola raha mahita ihany zavatra misy ankoatran'izay andoavam-bola de mifefy ary ambenana fatratra mihitsy reny zaridaina ireny. Fa de amin'ity vanim-potoanan'ny fanadinana ity zany aloha dia nanapa-kevitra ny tanàna Antananarivo renivohitra fa dia sokafana ho an'ny mpanala fanadinana indrindra reny zaridaina ireny ary sokafana maimaimpona mba ahafahany miala sasatra. Ankoatran'izay ihany koa dia nisy ihany koa moa ny fampahafantarana manoloana ny resaka tsy fandriam-pahalemana sesy teo zazavery, fakanakery, ny von'olona sy ny ataontsika hoe fanambarana zay nataony teo anivon'ireo ministera isan-tsokazana izay misahana indrindra voakasiky ny resaka fandriam-pahalemana. Anisan'izany eo ministera ny ati-tany moa zany zay misahana ny hoe filaminana anatiny dia nanao valan-dresaka fampahafantarana amin'ny hoe fandraisana andraikitra manoloana andreo sangany sesy tato atony amin'ny fahaverezana, fakanakeriny sy ny sisa. De ombadika ireny zany de voalaza atao anatin'izany ny amin'ny hoe misy asa fanakorontanana ombadika ireny rehetrarehetra ireny. Ka de efa misy ny fandraisana andraikitra, efa misy ihany koa ny voasambotra ary efa misy ny fanadidina mbola mitohy ary misy ny fitazomana ponja. Ary io moa tsy teto an-drenivohitra ihany, ny eto Antananarivo renivohitra fa ny Toamasina ihany koa dia nahitana ny tranga misisy manoloana ny resaka fanjavonana olona mety fakanakeriny sy ny mampalahelo fa misy amin'izy ireny no namony ainy ohatra le tovolahy kely zao zay tetsy Tsimondrano tetsy no nahitana ny fimangatsiaka rehefa nanjavana tao anatin'ny andro vitsy zany. Mampalahelo le tranga misy ary dia mampahery ny fianakavian'ny ireny olona ireny. Mbola misy moa ny andalam-pikarohana amin'izao fotoan'izao ary dia manantena ny aviny ary mila fiaraha-miombona amin'ny rehetra amin'izay mety manam-baovao manoloana ireny filazana fahaverezana na zaza na olon-dehibe satria tsy zaza rery tsy hoe zaza tsy ampitaona ihany fa misy efa lehibe ary misy amin'ireny mety hoe mety sahirana mety ara-tsaina fa betsaka amin'ireo dia olona salama ary vorosaina avokoa. Kanefa dia tratran'izay zavatra ka dia miaraka fombiazana ihany koa zany mba ahitana ary mba tavaverina somatsara tsy misy anomenana eo anivon'ny fianakaviana ireny anaovana filazana fikarohana ireny. Dia manoloana zany moa araka nambara teo misy asa fanakorontanana sy ny sisa zay isany nanamarika ny faraparan'ny herinandro teo iny zavatra nitranga teny amin'ny faritry Ivandry sy ny manodidina iny nisy n'le hoe drone zay manaranaraka foana ny cortège présidentiel ary dia nandray fepetra mikasina zany ireo mpiaro ny flou an'ny fanavozana
tamin'ny tifitra fararaka zany amin'le hoe drone. Samy nanana an'izay fomba andrasiny azy koa moa zany hoe iza namoaka ny sary voalohany, ahoana ny fahitana zany, dia hoe drone zany amin'ny avoavo sa ivaiva, satria raha ohatra ka basy marovafa no anaovana ny tifitra manana portée amina kilometatra ihany zany, dia tsy avoan'le drone ve, satria ohatrany hoe tsy nahinona fitatotra moa hoe voatifitra ka nidarapoka ny drone tao anatin'le izy. Dia tamin'ny farany herinandro iny moa nisy ny fandraisana ofisialy nireo fitaovana ho an'ny Jini miaramila izay nitanterahana tetsy amin'ny Toby miaramila tetsy amin'ny Kapisaty, dia tonga teny ary nisy teny fo izay nataon'ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika amin'ny lafiny anankiray zany, dia nyteny izy ohatrany hoe mifona zay mihitsy moa le voambolana nampiasainy hoe amin'ny zavatra nitranga tamin'iny fotoana iny zany, ohatrany hoe lasa ny sao dia niteraka ayaina mety fikorotana tsaina tamin'ny olona noho ny zavatra nitranga, fa dia hoe tsy maintsy nandray nandraikitra ny teo anivon'ny fiarovana ny filoha zany mba hanehoana fa miasa ho amin'izany ny tompon'andraikitra tandrify azy fa milamina ny eto. Dia io moa zany ho an'ny mpamakafaka indrindra amin'ny lafin'ny politika hoe tokony namoaka n'le teny fifonana tokoa ve ny filohan'ny fanavozana sa ny mifanohitra amin'izay ny tokony naseho, ny amin'ny hoe tany misy fanjakana eto ary tany tandalanana eto, ary tonga dia mandray andraikitra mahakasika an'izany satria institution andrim-panjakana no voatohina, dia tokony misy fandraisana andraikitra mifanaraka amin'izay avy hatrany, tsy hisy resaka hoe mifona. Fa izay moa zany mety amin'ny fahatsorana angamba na amin'ny hoe olona mivavaka azy dia heverina fa zay fifona zay no heverina zany fa tsara natolotra sy nampahafantarina mikasika ny toe-javatra iny. Raha ny loharam-baovao izay tsy ofisialy aloha dia eno ihany fa efa nisy olona misamborona tamin'ity resaka drone ity teny amin'ny Akordiky teny tamin'ny farany herinandro iny, lela sy vehivavy aloha, ary totra ny tsy teratany malagasy reo raha ny eno aloha zany, fa ny fivoaran'ny fanadihadiana moa zany no ahafantarana hoe inona marina tena voakasika tamin'ity raharaha ty izy ireo sa mety hoe fifandrofian-javatra fotsiny ihany. Dia zay eo ihany koa moa ny amin'ny hoe satria vanim-potoanan'ny fanadinana na tonga ny hoe somary bedibe reo maromaro ihany reo membre ny gouvernement zay niseho zany tao anatin'ny farany herinandro iny andaniny mikasika ny lafin'ny filaminana, ny fandriampahalemana sy ny sisa ankilany. Teo ihany koa ny zavatra nitranga teny amin'ny politikinika teny vodivorona, inona moa ny teny tany amin'ny zoma tany dia nisy ny taratasy fanambarana nataon'ireo fikambanan'ny mpianatra teny amin'ity politikinika ity mitaraina amin'ireo zavatra azo lazaina fa filana fototra isan'ny antonatin'ny fitakiana sy ny raharaha mbahoaka miteraka hetso-bahoaka tamin'ny septambra 2024 dia ny resaka jiro, ny resaka rano, resaka toeram-pidiovana, mikasika ny trano efitrano fianarana nanaovan'ny zareo fitakiana mba amitana an'izany satria efa nisy fampanantenana, ary dia nanome fehi-potoana 25 ora izy ireo mba hamahana ny olana. Dia tsy ny andela moa zany fa ny ampitson'io taratasy tamin'ny zoma io dia efa nidina teny atoerana ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra izay voakasika mivantana mikasika an'izany fahadiovana zany avy ao ministeran-drano mazava loatra, eo ihany koa ny avy ao amin'ny misahana ny trano fonenana ny croix eo anivon'ny sampana anankiray eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa zany ny croix zay lafin'ny toeram-ponena ny mpianatra zany. Dia eo ihany koa ny avy amin'ny jirama dia nisy ny fampidiniana mivantana fifampiresahana teo amin'ny mpianatra zany hoe mpitarika ny fikambana mpianatra sy ny ministra niaraka tamin'ireo délégation-ndreo io andro ny sabotsy teo io, ary tao anatin'izany moa ny mpianatra dia namerina ambava nanao nitatitra zany mikasika ny fitakiana sy ny fitarainan'izy ireo tamin'ny ministra, ary dia niarahany jery teo zany ny vahaolana ho tanterahana. Dia eo moa zany hoe ny amintana
aingana zany resaka famotsiana herinaratra zany toy zany antsony anaovana ny amin'ny fanatsarana ny famokarana fanomezana rano fisotro madio ny amin'ny fiainan'ny toerana eny amin'ny faritry ny polytechnique-ny votovorona iny eo ihany koa ny amin'ny hoe hanatsarana ny trano sy fianarana zany amin'ny ankapobeny dia hitany maromaritra iraisana dia andravona zany satria ireo rehetrarehetra ireo dia iverina fa tsy maintsy nirosona dadavana vaolana mba ahafahana mampisotra mba tsy hisy fiatraikany amin'ny fampandehanana ny fanadinana BEPC mazava loatra fa tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny famoahana an'ireo bus photon zany zany amin'ny lafin'ny fitaterana ny amin'ny fisehoan'ireo tompona ndraikitra misahana amin'ny lafin'ny filaminana amin'ny ankapobeny eo ihany koa ny mikasika an'izany famahana olana atao anatin'ireo ataontsika hoe taratasy navoakany teo anivon'ny mpianatry ny polytechnique ny vodovorona satria polytechnique zany ihany koa moa rehefa misy ny ataontsika fietsehana sy fitakin'ny mpianatra dia fiaraha mahita ihany zavatra mitranga amin'iny commune Lakamisy Fenorivo iny ao anatin'izany ka dia mba